manolotra ny arapa toboko lasy toboko vavy tonga soa indray ato anatin'ny vaovao an-tsary atoandro eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao amin'ny ray ora tolakandro izao ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany ireo lohatenim-baovao. Manamafy ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fandoavan-kevitra ny commune ambony vohitra ambositra ahafahana mitondra ny fampandrosoana eo anivon'ny commune amin'ireo fananganana fotodrafitrasa ho an'ny daholobe. Vovondrano fatsakana miisa 7 ao anatin'ny distrikana Ambatondrazaka sy Amparafaravola no diovina vokatry ny fahalotony no ny fandalovan'ny rivodoza gezany farany teo. Nahazo tobim-pahasalamana ny fokotany Ambodivoarabe ao amin'ny commune ambony vohitra Pont Sofia any amin'ny distrika ny Mandritsara. Efatra amby folo Jolay 2024 androany araky ny efanana rahantsika azy mivantana ny maraina teo tao anatin'ny fandarana manokana dia androany no mankalaza ny fetim-pireneny la Frantsa. Aloha hevitra izany fankalazana ny fetim-pirenena Frantsa izany no hoe ny fifoazana stratégique européenne na ny le réveil stratégique européen loha hevitra izay manasongadina ny fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena européenne eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fandrem-pahalemana eo ihany koa ny fanohanana ny Ukraine izay nisongadina nandritra ny matso miaramila izany ho an'ity fankalazana ny fetim-pirenena frantsay 2024 ity dia 9 mahery ireo miaramila nandray anjara tamin'ny matso ho amin'ny fankalazana eto Madagasikara dia nivandry eny amin'ny résidence de France ny fanamariana ny 14 Jolay izay nanasan'ny masovon'ny frantsay miasa sy monina eto Madagasikara ireo tompona raiki-panjakana ambony eto amin'ny firenena sy ny vahiny manakaja maro nanomboka tamin'ny 12 atoandro teo moa izany fankalazana ny fetim-pirenena frantsay eny amin'ny résidence de France ivandry izany tsara mariana fa rehefa mankalaza ny fetim-pirenena frantsay toy izao la Frantsa dia ny marika izany dia ny fahafahana sy ny fitovian-jo eo anivon'ny Frantsa iray manontolo. Entina amintsika ato anatin'ny vaovao an-tsara hariva ny akon'izay fankalazana ny fetim-pirenena frantsay izay fa izao dia hiditra amin'ireo maresaka eto an-toerana isika lafim-baovao ara-toe-karena manatanteraka tatitra ny mpahibe maso ny fandaniam-bola-panjakana 2024 ny fitsarana arabola ao amin'ny faritany Toliara tanjona ny ampahafantarana ny vahoaka ny fampiasam-bola-panjakana manaraka ny lama sy ny fenitra ankoatran'izay dia nomena fiofanana amin'ny fitantanana arabola-panjakana ihany koa ireo mpikira izany indrindra fa ireo commune Sokajiana ho Faro Sely Adonisa Elisara Zavitahiry. Olom-pirenena ny mahafantatra ny ampiasana ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana ka antony nanova ny fitsarana arabola faritany Toliara izao tatitra mpahibe maso ny fitantanam-bola-panjakana taona 2024 teto amin'ny renivohitr'ny faritra Anosy izao. Nataona teto dia manao ny tamberina ndraikitra ho an'ny fitsarana satria nalana no maneko fitsarana anao an'izay tatitra mpahibe maso izay ary tamberina ndraikitra koa ho an'ny mpitatana tsirairay avy izay manana fahefana satria naseho tamin'ny vahoaka teto ny fitantanana ny vahoaka tamin'ny izay taona lasa izay. Taratry ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana izao tatitra mpahibe maso izao mba tsy ahatompotrano mihono ny vahoaka. Zava-dehibe tokoa izao fahatongavany tribunal financier avy any Toliara izao satria tena hoe ilaina taonana ny fitondram-panjakana nandefa azy atya en même temps izy manao tratra no sady ihany koa mba manome formation ireo be ny tanàna reo ka zao zavatra izao zany dia anisany ihany koa hoe fanaovana tratra no sady fanakalozana fanampiana satria tsy ny fanasaziana ny zava-dehibe ary tsy ny fampigadrana ny zava-dehibe fa hoe ahoana ny anarena anazy ahoana ny ampandrosoana ny commune tombono anay tokoa satria manampy anay amin'ny fitantanana mangarahara izay tokony atao eo amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ka ny ataonay izao dia hanampy an'ireo commune rehetrarehetra ireo mba hanao tatitra daholo izy rehetra ary zay vao manateraka ny
ampiasana ny volam-panjakana isan-taona nandritra izao lanonana fisarana izao dia nisy ihany koa ny fampiofanana ny fitantanam-bola indrindra fa ho an'ireo komina sokazy faharoa raha ny vinavina dia ao amin'ny faritra Androy no hanatanterana ny tatitra Paibemaso ho an'ny taona 2024 ho avy io. Vita ny atrikasa fakakevitra ho an'ireo mpizaika avy any Ambilobe entina andrafetana ny drafitra fampandrosoana ny faritra Diana nandritra ny roa andro moa izany atrikasa fankankevitra izany Ramanandazala Oisha Judicael. Navitrika ny fandraisana anjaran'ireo mpizaika tamin'ny famohan-kevitra ka be dia be ny hevitry ny poitra izay tiana ampidirina agnatin'ny PRD ny faritra. Raha ny district mandrafitra ny faritra Diana dia ny Ambilobe no mbola tsy manana ny pudia na le plan d'urbanisme anisany apetraka amin'ny drapam-pandrosoana ny faritra ny tokony amolavolana izay pudia izay eo koa ny lafiny ara-tontolo iainana be dia be ny zavatra voaresaka atao nahoana no ahafahantsika isécuriser ny rano ny mahavavy eo koa ny lafiny ara-ekonomika be dia be na amin'ny lafiny fizahan-tany eo amin'ny lafiny vokotra maro samihafa rahantsika mahay ny pitika eo ny patate douce ainsi de suite be dia be ny hevitra ny tranga fa anisany avotrako izay zavatra izay natolotra ireny volavolan-kevitra ireny ka magnantegna ny agnatanterahana izeny ireo mpizaika ka misy volavolan-kevitra maro tsy tambisaina manoloana izay isaka ny sektera zay na lefanay natolotrinay engany raha natolotra izy ireny mba atolotra ka atao drafitra mipetraka ary tsy atao drafitra mipetraka ihany koa fa atao ny fagnatanterahana azy na avy any amin'ny fanjakana foibe indrindra fa engany mba ahitana famatsiana lala-pamatsiana mba hovatsiana ho lasa tetikasa hoentina hampandrosony distrikany Ambilobe manokana. Magnantegna ho an'ny loha laharana natolotry ny mpizaika ty Ambilobe mba tafiditra agnatin'ny drafitra ary ho hisy ny fagnatanterahana azy. Adidiny sivily ho an'ny vahoaka ny fandoavan-kevitra eny amin'ny commune andraikitry ny commune kosa ny mamerina izany amin'ny endrika asa sy tolotra hita maso ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Ambositra nandritra ny valandresaka ny arahany tamin'ny mpanao gazety tany an-toerana izany fandoavan-kevitra izany koa dia tsy maintsy efan'ireo vahoaka izay monina eto Madagasikara ahafahana mantanteraka ny fampandrosoana eny anivon'ny commune Rodomanana Sandravo ny miarina Onja. Alohan'ny olom-pirenena eny anivon'ny commune dia isan'ny loharanom-bola lehibe ahafahana manantanteraka ny asa fampandrosoana ifotony isan'ny hetra trano tany sy ny hetra hafa voafaritry ny lalàna hoy ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Ambositra ny professeur Rakotosandrainy Rafael ary rehefa mandoetra ara-dalàna ny mponina dia mitombo ny fahafahan'ny commune amin'ny fanomezana tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ka hanomboka ny hetsika iray volany hetra izay fanao isan-taona indray na avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Ambositra. Dia isaorantsika manokana koa zany ianareo vahoaka izay nandoetra tamin'ny taona lasa iny satria reny hetra nalohanareo reny zany nahafahantsika manome ny karama ny mpiasa tao anatin'ny commune nahafahantsika mampihodina ny service ny voaria ahafahantsika mandeha ny tanàna ary reny koa zany no hoentsika nasarana sekoly ny lalana ny hôpitaly ny fahasalamana zany amin'izay ataontsika anatin'ny adidin'ny commune ka dia isaorako dia meloanareo ary isaorako sady koa satria dia handonareo amin'ity taona ity tongava milahatra ty amin'ny commune fa koa ny mpiasan'ny commune koa zany dia amin'ny volana jolay août io dia hidina ny fokotana ohatra nataontsika tamin'ny herintaona iny hanamora ny fandoavan-kevitra ho an'ireo olona zany izay ataontsika hoe sahirana dia hiakatra ty amin'ny tanàna misy ny renivohitra atsika eto amin'ny commune urbaine Ambositra. Andray volana hetra moa zany satria voalohany indrindra no valasiry zao fantatsika tsara fa ny ampahan'ny olo eto anatin'ny renivohitra nyity faritra ty dia misy any ambanivohitra dia efa mba nampiakatra vohatra izany zay aloha voalohany indrindra maina koa ny andro amin'izao fotoana zao dia mba manamora ny fandehanan'ny olona zany efa vita ny fitsinjanan'ny vary efa vita ny fampiakarana ny vokatra dia efa mba malaladalaka zany ny vahoaka dia everina hoe fotoana zany zay ary ohatra amin'izay mba malalaka zay izy ahafahany mandoa ny adidiny amin'ny commune atsika satria vola iverina ny amin'ny tanàna ihany zany reny vola roa reny amin'ny fanatsarana ny zavatra ilaitsika na ny jiro na ny rano na ny sekoly na ny lalana ireo isan-karazana ny barasy koa satria misy barasy tokony amboarina amin'ity manodidina amin'ity Ambositra ville ty. Fa manamafiny ady amin'ny kolikoly ihany koa ny ao anivon'ny commune Ambonivohitra Ambositra. Rehefa tsy vonana kolikoly ianao zany dia na te handray ary zay olona te mangataka aminao dia efa tsy afaka zavatra izany zany dia hoe misy taratasy mazava tsara daholo zay vola loata anatin'ny commune ary atorery ihany no andaoviny vola fa za mandoany ambadiky ihany dia amin'izay fotoana izay anao mety vola kely naloatra izay andao vola be ohatra raha sanatrika tady anao risoriso ohatra
ary mpiasan'ny komina koa dia efa nitaizana tsy hanao an'izay a nandritry ny valandresaka ny arahana tamin'ireo mpanao gazety aty atoerana moa no niresahany be ny tanàna nambositra ireo ary tsy hoela hoy izy dia isy ihany koa ny fandaharana tamberina ndraikitra taon'ny commune ho arahina amin'ny onjam-peo rehetra aty an-toerana mahakasika ny asa atao sy hainoana ihany koa ny etaetan'ny vahoaka. Ny tsy fasahina miroso amin'ny fandraharana matetika ny mahatonga ny ankamaroany tantsaha tsy samindrana vola eny amin'ireny mpampindram-bola madinika ireny na dia manana tetika asa zanampiana ireo tantsaha mba hampivoatra ny asa famboleny sy ny fiompiany dia manolotra fampiofanana na rahana fanentanana azy ireo ny orinasa mpampindram-bola iray any amin'ny distrikany Fandrinany. Alain Rodelisha Rakotormalala. Ilaina ny findramam-bola amin'ireo mpampindram-bola madinika etenivon'ny tontolo ambanivohitra saingy mbola misalasala ny ankamaroan'ny tantsaha miroso amin'ny findramam-bola noho ny fanahiny izy ireo ny fetezany na tsy fetezany vokatra vokariny ka maro no misalasala ny iroso amin'izany findramam-bola izany araka ny fahitany ireo mpitantana commune atao anatin'ny distrikany Fandrina. Tiany tantsaha masy zany rehefa manao resaka fambolena izy ndraindray mety ndraindray tsy mety dia le ohatra tsy mety le izy dia le ameriana an'le vola sahirana le tantsaha amin'izay fotoana zay rahana resaka aty tontolo ambanivohitra dia miezaka zany le olana koa zany le am'le fampindramam-bola zany tsisy aty amin'ny tontolo ambanivohitra fa tsy maintsy miakatra ny andrenivohitra faharoa am'le le zana-bola ambonimbony ilana aloha ny findramam-bola tena ilana ny findramam-bola satria io no ahafahana mampihodina ny resaka fandraharahana. Maro amin'ny tantsaha sy ny mpandraharaha no afaka mampivoatra ny fandraharahana ataony sy ny fambolena ary ny fiompiana izay tanterahan'izy ireo vokatry ny findramam-bola tanterahany amin'ny ireo mpampindram-bola. Tombontsoa azon'ny mpikambana ato ny fahazahoana torohevitra sy fampiofanana momba ny tolotra sy ny fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpikambana sy ny ankohonana akoatra ny fahamorany ny antota-taratasy ho fidirana mpikambana ka vola tsara tantana ho avy milamina no tanjony ty orinasa mpampindram-bola ho an'ny tantsaha sy ny mpandraharaha atao anatin'ny distrikany Fandrina ity. Anisan'ny mpiara-miombonantoka mitily ireo mpandraharaha vao misontra ao anatin'ilay fifaninanana nasionaly momba ny fahitana avao ny cabinet Aquin izay manome torohevitra raketra ho an'ireo mpandraharaha manana tetikasa mba hampanarahan-dalàna ny asa ho ataon'izy ireo mitondra fanazavana mahakasika izay ny tale jeneraly. Asa ataonay dia mbola mitohy hatrany izay moa dia misehatra amin'ny lafiny audit, misehatra amin'ny lafiny tenue de comptabilité, misehatra amin'ny lafiny conseil juridique et fiscal sy ny lafiny rehetra izay fampandrosoana ny orinasa sy fanampiana azy mba ho ara-dalàna sy manara-dalàna tsara. Manana département mikasika ny propriété intellectuelle ny cabinet Aquin Madagascar izay miara-miasa akaiky mazava ho azy amin'ny OMAPI. Resy lahatra izay fa ny fampandrosoana ny firenentsika Madagasikara dia ilaina ihany koa ilaina indrindra ny fanohanana ireo zoan'ny mpamorona ka tsy nisalasala izay mandray anjara amin'ity concours d'innovation ity izay ahafahantsika misafidy ireo projet mendrika indrindra. Nahazo fotodrafitrasa vaovao raha simba tao anatin'ny taona maro ny biraon'ny postra malagasy any Sony Ranivongo. Raha tsy ahivana dia ny taona 2024 no nanaovana fanamboarana izany birao izany kanefa dia niato ny asa ary izao vao vita ny asa fananganana ny birao vaovao ny postra malagasy. Ny tokana izany tany an-toerana ny tale jeneralin'ny postra raha ity fanadadiana hoentiny maka Jesman Rodelasy Fridolis Rasolondrainity. Ny taona 2024 natao ny fanatsarana ny biraon'ny postra taty Sony Ranivongo. Nisy fiataona nefa izany. 5 taona taty aoriana nandray an-tanana ny tohizan'ny fanamboarana ny postra. Vita izany ankehitriny amin'ny endriny vaovao. Sorana ny alevato ministra ny fampiroboroboana ilay toarakajy indrindra ny postra ny fifandraisan-davitra satria raha tsy nisy ny fanohanana sy ny fanampiany tsy tonga amin'izao fahafitariny biraon'ny postra malagasy zao isika. Reany amin'ny postra malagasy tokoa ny ananana fotodrafisana vaovao tahaka nito postra eto Sony Ranivongo eto satria ao anatin'le sotoavina anana postra malagasy sy ilay teny filamana zany milaza le hoe postra malagasy mivoatra ho anao manakaiky ny vahoaka hatrany ary miezaka
manolotra ny tolotra rehetra zay mifanandrify amintsika voaka malagasy zay moa zany tena ampisidry postra malagasy satria naiza toerana mety Madagasikara na ny toerana tena hoe savitarina sy lavitra ara dia misy baron postra malagasy mitsangana sy miasa ho an'ny voaka malagasy sy maro ny tolotra hita amin'ny postra malagasy na ny avy eto an-toerana na avy any ivelany. Notoloran'ny postra malagasy boky nandraikitra ireo ankizy lauréat mba hitaritana ny lalan-tsain'izy ireo. Dia nozaraina boky tsinjolavitra ireo zanantsika izay mendrika mba hahafahany zany dian'izao dia manambona zay eny am-pelatana minaviteny na ina azo vola azony any amin'ny ray aman-dreniny dia mba ao anatin'izay le hoe éducation financière zay hoe zao zany zareo efa manomboka manana an'izay toe-tsaina tahiry vola izay atao postra malagasy. Dingana goavana ny fanarenana fanavaozana ny bureauan'ny postra tahaka izao hoy ny tale jeneraly ny postra malagasy mba hahafahan'ireo mpanjifa miaina ao anatin'ny tolotra misy ao anatiny sy manome lanja kokoa ny fisiany. Ivadika lafo mavao ara-tsosialy sika no izantsika ny mavao an-tsary amin'izao atoandro izao atomboka amin'ny ity herinandro ity ny fitsiriana ny efitrano mahay atao amin'ny université ny Manday Toliara mba ahafahana manatanteraka ny asa fanarenana vonjimaiky notoloran'ny fitondram-panjakana solosaina avy amin'ny alalan'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa ireo mpianatra maitrano mba ho fotoizan'ny fianaran'izy ireo. Joaquim Ambroise John Henry. Tanora mpianatra misa 720 mianadahy no tsy manan-kialofana noho ny fahamaizan'ny trano bloc 39 eto Manday. Efa misy moa ny vonjy ranovaky nataon'ireo solon-tena-panjakana teto mba ho fanampiana azy ireo. Tsy nionona tamin'izay anefa ny fitondram-panjakana nidina sy nijery ny zava-misy nahare ary nahita maso ny raha nisy tamin'ny université indrindra tamin'ny bloc nisy anareo tao ny fahamaizan-trano zanaty zany tsy manaiky mieritreritsy tsy mety koa ny foany fieritritanay raha ohatra ka tsy mahita maso ny raha nitranga teto. Aveto zahay mba ankoatsy ny fankareza zay manday raha kelikely ankoatsy zay efa vita ny tompony andraikitry Toliara eto. Misy botofotsy eo hoanareo zay 720 mpianatra 720 zay voany zay famaizan-trano zay. Ankoatsin'izay misy ordinateur koa io. Ankoatsin'izay koa moa zany misy drala kelikely zay mba ho fanampy ny zay fanataony tompony andraikitry teto. Tsy misy azo raisina ireo rehetra tao anatin'ny trano tamin'izy 720 mianadahy ireto. Mahay tao machine, misy diplôma tiao, misy levé document tsisy raha nitavela zany lefa io ty mitratry aiboaka. Hanana zao agnaty manao examen. Le examen amizay tsy maintsy atao. Fa manahaky carte d'étudiant na karakara tsiray zao. Nandefitsy zany areo hoe zahay trabona afaky manao examen avao. De mila document zahay amina internet na amina hisy avy hatrany ireo teknisianina hanao tombana amin'ny fanarenana ity trano may ity mba hahafahana manatanteraka ny asa hamehana. Manoloana ny famaizan'ny trano iray tao Ambositra tampon-tanàna dia tonga nitondra fanampiana ho azy ireo ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny faritra Moronmanisy ny fitalevam-paritra ny ponina any an-toerana Rodomanana Sandravo no miarina onja. Mananana stojo fahasahiranana tapoka ireo tokantrano telo miaram-boina tamin'ny haitrano nitranga ny 7 Jolay lasa teo taty Ambositra ka ho fanohanana azy ireo dia nanolotra fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny ponina sy ny firaisan-kina nosoloany taleparitra aty Moronmandy tena. Mafy dia mafy zany voinana hazo zany fotoka ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra miarina nandritra ny taona maro dia tonga izahay arak'izay hoe trano fa tsy misy avaratra izay tsy maleky alofany dia tonga anay arak'izay mitondra ny kely dia kely izay mba atao hoe haza atao anatin'ny fotoana fohy mba atao hoe fifanampiana amin'izao manjoan'ny mpiaramonina izao mbola hisy ny atao hoe fanampy ny ao aorianao satria dia tao aminatin'ny fahatairana no nahenonan'izay atao hoe vonana hazo zay. Trano itoeran'ireo mpiasan'ny commune Ambositra faharoa moa io ny harambony io ka hanaovana antsoavo hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana Razafindrainy be Dominique
no tokony isiany sapana mpamonjy voiny eto Ambositra amin'ny fiatrehana ny loza toy izao. Nandritra izao dia anao mafisy ny talemsahan'andra ara sosialy eo anivon'ny faritra Morony Mani, Jean-Emene Menjanahary, fa misy ny vahaolana vonjomaika napetraka eo anivon'ny faritra raha misy ny amehana mba ahafahana mamaly aingana ny tranga vonjotaitra toy ireny. Vovo-ndrano fatsakana miisa 7 anatin'ny distrikana Ambatondrazaka sy amin'ny Parafaravola no diovan'ny fitalevam-paritra ny rano fanadiovana sy ny fidiovana loatra mangoro ireo vovo-ndrano ireo dia naloto vokatry ny fandalovany rivodoza gezany farany teo. Elira Andrianaritsoa, solitena televiziona malagasy any Tanambe. Nomboka fa enina ny volana Jolay lasa teo ny asa fanadiovana ireo vovo-ndrano fatsakana voaloto ny fandalovany rivodoza gezany farany teo tao amin'ny kominina ambanivohitra Ambandrika distrikana Ambatondrazaka no nanomboana ny tetika asa ka ny fitalevam-paritry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana aloatra mangoro no manatanteraka ity tetika asa ity izay vatsiny ny Fonds National de Contingence Vola tanjona amin'izany ny amerenana ny kalitaon'ny rano fisotro madio sy iarovana ny fahasalaman'ny mponina any amin'ireo faritra voakasiky ny rivodoza. Taorianan'ny fandalovan'ny rivodoza gezany moa dia maro reo vovo izay naloto vokatra izany dia tonga eto izay avy amin'ny ministèran'ny rano anadio amin'ny ministèran'ny rano fanadiovana sy fidiovana anay. Marina moa fa kominina maromaro ato anatin'ny distrikany Ambatondrazaka, misy moa any amin'ny kominina any Parafaravola any teto Ambandrika ny andro fahatelo ngamba ny androany teto Ambandrika izay maromaro ny vovo izay efa vita dia eto moa dia misaotra betsaka ny ministèran'ny rano izay soloina tena eto tamin'ny angady sy nahitana fahatsakana miisa 7 ny voakasika ity tetika asa ity kominina maro ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka sy ny distrikana Parafaravola no misitraka izany ka nisan'izany ny kominina ambanivohitra Veramanga-Avaratra, Ambatondrazaka suburbaine, Ambohiborimanga ary ny kominina ambanivohitra Nororo ato amin'ny distrikana Parafaravola. Fitsonjovana ny fahasalaman'ny mponina izay any indrindra fa ireo mpanjifa dia niroso tamin'ny fandorana ireo entana lany daty ny tompona ndraikitra any Ambovombe Mariana fa misy amin'ireo entana lany daty nodorana ireo dia nateran'ireo mpivarotra mihitsy no ny fanentanana nataon'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana androy ankoatran'ireo izay nogiazana avy hatrany teny an-tsena nandritra ny fisavana Janina tenaina Joa Marcela. Mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny mpanjifa sy ho fisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo dia nandrava tamin'ny alalan'ny fandoroana ireo entana lany daty simba isan-karazany ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana androy. Ny alohan'izany anefa dia nisy ny fisavana sy fanentanana natao teny amin'ireo toeram-pivarotana samihafa izay nahitana entana tsy azo amidy izay tsy azo ampiasaina intsony. Natao izao hetsika izao mba hanesorana tanteraka eny an-tsena ireo entana mety ampidi-doza amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa. Nanatrika ny fandoroana ireo entana moa ny solitenan'ny faritra Androy, ny prefeny Ambovombe ary ny solitenan'ny komina Ambonivohitra Ambovombe izay samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiarahamentana amin'ny fiarovana ny mpanjifa. Isaorana ianareo ato amin'ny fitalevam-paritra amin'ny fandraisana andraikitra izay nataonareo satria dia miteraka zava-doza tokoa ny entana lany daty izay miely eny an-tsena eny. Dia fanentanana no atao antsika eo ianareo mpivarotra, ny mpambongady, ny mpanao grossiste, rehefa misy ny entana lany daty dia esorina tsy amidy intsony satria izay dia famisaviana, famonoana ny mpiray tanindrazana izay zavatra zay satria dia zava-doza tokoa ny voka-dratsiny ateraky ny fihinanana zavatra efa lany daty zany. Manentana antsika mpivarotra ary manentana koa antsika mpanjifa mba hijery akaiky ny entana izay viditsika fa eto izay efa nanao sensibilisation matetitetika ka mety hisy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanomezana sazy hentra ho an'ireo mpivarotra izay mbola minia manatanteraka n'izany asa izany. Mariana fa tsy hetsika indray mandeha ihany izao fa efa fanao ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana Androy ny manao fanentanana sy fisavana ifotony eny amin'ireo mpivarotra ary nampirisika hatrany ireo mpandraharaha izy ireo mba hanaja ny lalàna sy ny tsy varotana entana lany daty na simba ho fiantohana ny fahasalaman'ny vahoaka.
nanao etsika fanentanana ireo mponina Toliara faritra Atsimo andrefana ny ministera ny fahasalamana sy ny mpiara-miombonantoka ny amin'ny fampiasana ny sira misy ioda teo ihany koa ny atrikasa fampifondronana ireo orinasa mpamokatra sira mba hanisy hatrany ny ioda amin'ny vokatra izy ireo fitsinjovana izay fahasalamany mpanjifa izay Violette Rakotoarmanana John Henry. Dimampolo isanjato ny sira avoaka ato amin'ny faritra Atsimo andrefana dia izahana ho sira misy ioda amin'ny tahady tokony ho izy. Dimampolo isanjato ny tokantrano ihany koa mba tokony hampiasa sira misy ioda. Raha raika amby 23 isanjato fotsiny tokantrano nampiasa izany ny taona 2014. Raha ny kajikajy ny teknisianina dia ioda raika lao mahavita sira 12 tonna. Ilain'ny fahasalamana ny ioda ary maro ny tombotsoa azo amin'ny fihinanana azy. Izany indrindra no antony atrikasa tanatin'ny indroa andro teto Toliara ny jerena ny fanatsarana ny vahaolana mba ho sira misy ioda no aparitaka sy ampiasaina izay niarahana tamin'ireo sehatra maro lafy sy ireo mpiara-miombonantoka izay efa nanome tantsoka an'ireo mpanao sira ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. 400 isanjato ny zazalatsaky ny 5 taona ihany koa no fantatra fa tsy ampy ioda ka mahatonga azy ireo tratra ny tsy fanjarian-tsakafo sy tsy fahatomombanana ara-tsaina. Eo ihany koa ny fahafahanjaza, ny fahafatesan'ny zazaloha loatra ary ny mahatonga ny aretina goatra. Natao zany zao atrikasa zao hanamafisana trano ny fiaraha-miasa hanatsarana ny kalitaon'ny sira izay mivoaka eto amin'ny faritra Atsimo andrefana na ny sira izay sitrahantsika eto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Marihana moa fa ny tanjona dia mba farafaratsiny 50 isanjato ny sira mivoaka ny faritra Atsimo andrefana dia amin'ny tahany ioda norma avokoa. Mbola mangataka ihany koa isika ny 50 isanjato ny tokantrano tsirairay dia tokony hisitraka an'izay sira misy ioda izay. Ny tanjon'ny fanjakana dia mba tokantrano farafaratsiny 50 isanjato ny tokantrano eto amin'ny Atsimo andrefana zany mba hanjifa sira misy ioda satria ny fahasalaman'ny tokantrano tsirairay zany no tanjona amin'io. Entanina ny tsirairay mba sira misy ioda avao ro jifaitsika Toliara eto, mba sira misy ioda avao ro jifaitsika a Madagasikara eto. Araka izany dia hatsaraina hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny sira varotra sy mivoaka ato amin'ny faritra Atsimo andrefana izay miparitaka manerana ny Madagasikara. Ivadika lafim-baovao mandridina ny fampianarantsika manomboka eto afaka enandro dia hiatrika ny fanadina-panjakana fahatelo dia ny baccalauréat ireo mpiadana miisa 3 alina sy 4 hetsy manerana ny Madagasikara ahafahana manampy azy ireny hiatrika izany fanadinana izany dia misy ny hetsika atao ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena androany tolakandro manomboka amin'ny 2 ora mitondra fanazavana mikasika izany mikarakara eo amin'ny microany Miray Andrianjafy sy Stéphane Alphonse. Ora folakandro ao amin'ny Palais des Sports le hetsika iarahana amin'ny mouvement zay ny Prime Ministre no ray aman-dreny azy ho anareo mpanala baka rehetra omena fikafika kely fotsiny hoe ahoana ny afahana malakilaky be ny atodoma manao révision misy andratsona hoe système vakoka amin'ny psychologie ny sasany aminareo misy visuel manangona information amin'ny alalan'ny maso dia omenay zany le sipapa hoe ohatran'izao no atao misy manangona amin'ny sofina misy manangona amin'ny toucher ankoatr'izay misy invité anankiroa tsika Doublena sady rappeur Anopsia dia Sam mpihira aminao partage aminareo izy hoe ahoana ny atao fiatrehana stress alohan'ny anao zavatra tongava daholo dia ho anareo any amin'ny faritra manaraka ny page ny MEN sy ny ministère ny enseignement supérieur dia ahonareo mahita ny vaovao. Anampy ireo mpianatra L3 izay manaraka lalam-piofanana tantara sy geografia ao amin'ny Université Anandrona Mandritsara amin'ny fikarohana sy ny fandrafetana toa-kevitra ny fahafantarana ara-tantara sy ara-geografia ny maizy azy ny faritra ny aviny. Ny ankabetsahana firenena mandroso ankehitriny dia mahafeno tantara sy ny kolontsaina avokoa noho izany dia ao anatin'ny fandaram-potoanandreo L3 ny mamantatra ara-tantara sy ny toetany amin'ireo distrika fito ao amin'ny faritra Sofia tanjona dia ny ezana ny fomba sy ny zava-misy mampiavaka ny faritra indrindra ny maizy azy ny faritra Sofia. Ny voice d'étude kaza découverte ny histoire géographie ato amin'ny de Madagasikara nahafantarana zava-dehibe ny tantara rakotry ny district Port Berger ny géographie ato amin'ny district Port Berger
nampafantatra ny zaraka amin'ny mpianatra reo ny toe fahalalana kely izay ananana mahakasika izay tantara ny tanàna Paul Berger teo aloha ny resaka ny harena misy eto ny districtny Paul Berger, ny géographie ny districtny Paul Berger. Tombony zany mahay ny faritry an-tegna maloha izay vao mianatra ny maro ny tantara izay tsy fantatra anay teo aloha noho ny fisian'ny to conférence ny any toy dia lasa fantatra anay sady zay koa moa lastiny mahatsara izay filiera arahinay sady mahafantatra ny tantara izay nisy ranotany taloha sy ny mombamomba zany hoe géographie ny toerana anankiray ka amizio afa vitsy be zany ologno mahafantatra ny tantarany toerana araiky na zany hoe na mombamomba ny tanàgna igny zany zay zany tombony ho anay zay magnaraka histoire sy géographie mahafantatra igny raha nisy tamin'ny tanàgna araiky igny na toerana araiky igny zay zany tombony ho anay sady mahafantatra ino zany ny zavatra tegna manjary zany hoe zavatra tsara amin'ny toerana igny. Mpiofana 30 mirahavavy no nahavita fianarana teny amin'ny fitoeram-piofanana sy fampiofanana arakasa tany amin'ny CFP Bemanonga Morondava ny salotra ny anarana fenitra izy 30 mirahavavy ireo Lemanabery Andry Marson. Namoaka ny andian'ny faharoa izay nomena ny anarana hoe fenitra ny ivotoerana fanofanana sy fampianarana arakasa ireo vehivavy teny komina ambanivohitry Bemanonga. Izany moa dia tafiditra ao anatin'ny politika ny fitondrany fanavaozana eo ambany fitarian'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Mahavaly ny filany tsena ny asa ireo piofana ny voaka tao amin'io ivotoerana io. Famoahana an'ireo promotion faharoa izao toka namoaka ny promotion voavony ny centre de formation pour les femmes de Bemanonga tonga amin'ny famoahana ny deuxième promotion tsika zao dia ny promotion fenitra lafitinina dia afaka mamaly ny tsena ny asa ireo piofana izay navoaka tato androany ary afaka mamorona asa ho an'ny tenany manokana lafitinina izany hoe voavaly zany ny finan'ny ministera tamin'ny fanokafana an'ity ivotoeram-piofanana ity fa anofana vehivavy anofana tanora mba ahay amorona asa ho an'ny tenany ary koa afaka hiasa ao amin'izay orinasa izay mitady azy. Nisaotra ny fitondram-panjakana sy namporisika ireo tanora mba hiditra eo amin'ny fiofanana mba hananana asa. Dia fisaorana ny fitondram-panjakana rehetrarehetra sy mpampiofana isambaratongany fa tena nafinaritra mihitsy ny fiofanana natao ary vita hatramin'ny farany. Tena afapo zahay ary tena afapo tokoa tena amin'ilay hitadiavanay azy mihitsy hoe dia tena tanjona anay zany hoe dia tena hahay an'ilay zavatra. Manahaky ahy manokana moa zany dia tena tiako ilay izy dia izay mihitsy ny tena napolisika hoe tena niaritra hatramin'ny farany. Dia manentana zany ho an'ny tanora rehetra izay tsy anasa na ny hoe olobe zany izay mbo tsy manana asa tokony atao mba hiroso amin'ity fiofanana ity zany fa tena mahafinaritra ilay izy ary misy tombony be dia be mihitsy zany manampy amin'ny fiainany. Marina moa fa 8 volana ny fiofanana ho an'ny coupe culture raha 3 volana kosa ho an'ny patisserie. Niezaka hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana hatrany moa ny ivontoerana fanofanana sy fampianarana arakasa ny vehivavy eny amin'ny komina ambanivohitry Bemanonga. Iazo animary tsara antsika eto anatin'ireto vaovao manaraka ireto na sotom-pahasalamana vaovao amahana ny olany vahoaka ny fokotany ao ambody voarabe commune ambanivohitry Pont Sofia any amin'ny distrikany Mandritsara vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ny fiadidinan'ny tanàna ao Pont Sofia no nahazona izany fototra fitrasa izany Georges Arson sy Randrena Solo Darnay. Ambony ny tan'olona voan'ny aretina tazomoka ao amin'ny fokotany ny ambody voarabe commune ambanivohitra Pont Sofia aty amin'ny distrikany Mandritsara ka ireo ankizy sy vehivavy bevoaka no tena lasibatra noho n'izy manamorona ny afary olana lavitra vao mahita ny tompo-pahasalamana io fokotany io ka natonga ny fokon'olona sy ny fiadidin'ny commune nanao fotodrafitrasa momba ny fahasalamana. Vita zany zao fotodrafitrasa zao noho ny hitsika fokon'olona sy ny commune ny fanampy teo nahitantarana raha jiaby dia nahavita zany hôpitaly tegna mankasitraka zany fokon'olona
amin'ny esika vitanjarivo tsy nitazantotsy nikazan'izay tamin'ny fandarahana azy ke tanteraka soamantsara zany ary miantafa tsara mihitsy mba ny vahoaka zany ry fotodrafitra savita zay natandrindra amahana tombana ny vahoaka nohony ratsy andalana andeha ho amin'ny posy fiaro ary lavitra koa ny angamany hôpitaly zany eto Betvorabe. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy io tobim-pahasalamana vaovao io ny fanindry andalana tamin'izany ny fitokanana ny tranony sekoly sy ny brony vokotany marina fa atreto mbola mpitsabo antselika no miasa amin'ny tobim-pahasalamana io ka etaetan'ny mpitondra sy ny fokon'olona ny hazahoana mpitsabo raikitra. Vita ny mari-pamantarana ny tanàna ny Mandritsara vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fiadidinan'ny tanàna ny Mandritsara sy ny zanak'ampelezana any an-toerana natolotra ho an'ny vahoaka ny Mandritsara sy ny mpitondra ihany koa izany fototra afitrasa aingon'ny tanàna izany. Georges Arson sy Randrena Solidariny Atrany no mitatitra ny vaovao. Tanteraka ny endriky ny tanàna ny komina ambonivohitra Mandritsara sy ny lapan'ny tanàna no ny fahavitany mari-pamantarana vokatra ny fiara-miasa eo amin'ny fiadidin'ny tanàna ny komina ambonivohitra sy ireo zanaka ampelezana. Mahazaha zanaka Mandritsara zany ke mba misy zavatra zany atolotra zany mba marika fahatserovana souvenir zany eto an-tampon-tanàna ny Mandritsara. Io moa zany le androna 415 zany ny zavatra atolotro areo aketo a Mandritsara. Tsisy agnavahana zany izy nintsika jiaby izy na zah zany nan'olotro izy atsika jiaby tompony izy ke tegna anfo manontolo no anolorako azy. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Mandritsara ray manontolo indrindra fa ny mpitondra eto an-toerana ny fahazahoana izao mari-pamantarana izao. Misaotra betsaka tegna enikajenimboninaty mbola tsary nisy raha geda magnanio teto efa maro ny magnome raha fa izy eto lovany taranaka faramandihy tegna agnisan'ny zava-dehibe ny fandavantegnanao nanagna zay tolotro lehibe ho an'ny commune tsy ny commune izy raiky fa commune 9 satria zay mandeha ke afaka malatsara amzy. Natolotra ho an'ny vahoaka ny Mandritsara ray manontolo izao fotodrafitrasa izao ka etaetan'ny amponina sy ny mpitondra aty an-toerana ny hitohizan'ny fiara-miasa tahaka itony. Lafim-baovao tanteraka avoazina ifanaraka amin'ny lalam-panjakana sy ny lalàna ara-drazana iny izay voarafitra rehetra ao anatin'ny dina ho an'ny distrika ny Bekily manoloana izany dia nisy ny tetika salanja anatsarana idina any Bekily olay nirina Janot Tsabelo Faby. Hanasongadina ny mangarahara hialana amin'ny endrika kolikoly eo amin'ny rafi-pitsarana sy isian'ny fitokisan'ny olopirenena rehetra ny rafi-pitsarana na ara-drazana na ara-panjakana dia nisy ny atrikasa mahakasika ny fanatsarana ny dina dia ny fampifandraisana ny lalam-panjakana sy ny lalàna ara-drazana no tantarai ny projet lanja. Ny fivoriana fampionana sady ihany koa nanehoana ny vokatry ny asa izay natao tany amin'ny komina ny Bekitro mahakasika ny tetikasa lanja. Tamin'ny androany dia natolotra teto Bekily miaraka tamin'ireo tokony andraikitra eto anivon'ny distrika sy ireo miandraikitra ny fandriam-pahalema eto amin'ity distrika ity ny zava-bita sy ny ezaka natao tamin'ny fanatanterahana ny drafitrasa entina manatsara ny tolotra omen'ny KMD tany amin'ny komina ny Bekitro tonga teto miaraka nanolotra an'izay vokatry ny asa izay ireo solotenan'ny ben'ny tanàna tany amin'ny komina ny Bekitro solotenan'ny KMD dia teo ihany koa solotenan'ireo mpisitraka sy ny komity mpanara-maso. Mahafaly mampahafantatra ny vahoaka magnerana ny distrika amin'ny Bekily fa nanomboka ny fisian'ny projet lanja ny famampiroborobony ny sehatra ny komity ny dina amin'ny faritra Androy dia ohatra ny tena mety sy mivoatra ny fandriam-pahalemana eo anatin'izay kominy misy anay izay satria rehefa ny tanterahina ny fepetra zay navoaka ny projet lanja dia
mety ho an'ny rehetra mihitsy eo amin'ny fiarahamonina izany fanatanterahana ny dina ny tanterahany lanja izany. Izao ny tanteraka dia nitetika salanja tanterahiny mpinidy HCDH misy sitao izay vatsiany tahirim-bola pirenena mikambana na PBF. Lafy mavora politika andeha maranantsika ny vaoantsara amin'izao atoandro izao metoy ny fametrahana ny ratsany fikambanana fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara na ny FFM isaky ny district arahantsika miaraka ny fananganana izany tany fandrina sy Mora Ranokara. Ezaka hitondra fanovana ato amin'ny district ny Fandrina amin'ny lafin'ny fampanotrona ara-tsosialy asy fanentanana ny mponina anova teo-tsaina ampandroso ny fikambanana ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara na ny FFM ato anatin'ny district ny Fandrina faritra Moromania ka antom-pijoroan'ny FFM ny ampivondrona ny ankolafikery rehetra mitovy tanjona sy vina amin'ny fitondram-panjakana ny fanavaozan'ny Republika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ka manaparitaka ity fikambanana ity ny eo anivo ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara ato amin'ny faritra Moromania. Ramatoa Kotoarinaivo Mirantso Antsoniana no mitarika ny FFM ato amin'ny district ny Fandrina izay nitolorana ny mandat ahafahana mitarika izany nandritra izao fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny fandrindrana ny FFM ato amin'ny district ny Fandrina izao no nilazana ireto mpikambana eto anivon'ny birao reto ny fahavononany hitondra ny fanavaozana ho an'ny rehetra sy ametraka ireo raritsa mangaika manerana ny district ny Fandrina. Niarana metraka ity fikambanan'ny fanilo ny fanavaozan'ny Madagasikara ato amin'ny district ny Fandrina ity ireo tompona andraikitra ara-panjakana ty antoerana nahitana ny avy amin'ny commune izay nitarian'ny ben'ny tanàna izay sady ray-pia ny FFM ato amin'ny district ny Fandrina niaraka tamin'ny assistant parlementaire ny solomavamboaka ny Madagasikara voavita ty antoerana teo ihany koa ireo ray aman-dreny toteny nahitana fikambanam-behivavy tanora tantsa ary olon-tsotra niatrika izao fametrahana any FFM ato amin'ny district ny Fandrina izao. Ifanometanana amin'ireo tompona andraikitra isasokazany misahana ny fampanotroana ny fotony no antom-pijoroany ny fikambanana fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara na FFM ato anatin'ny district Moramanga araka nambaran'ny mpitarika. Mandeha ankehitriny ny fametrahana ny mpanindrindra kominaly izay nihetsiketsika sy anangana ny FFM eny anivon'ny Fokontany. Ampirindra tsara ny fiaraha-miasa ny fifanjojon'ny programa ampanotroan'ny commune Mora Ranokara sy ny FFM. Miantso izay rehetra vonana tevin-darana ny fikambanana ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara ato anatin'ny district Moramanga. Tapitra ny vaoantsary mialohan'ny sarantsika dia tsara ny mampatsiahinao fa androany 14 Jolay na 24 no manamarika izay fety-pirenena izay ny La Frantsa aloha hevitra ny fankalazana ny fety-pirenena ny hoe fifoazana stratégique européenne na ny le réveil stratégique européen aloha hevitra izay manasongadina ny fanamafisana ny firaisankina sy ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena européenne eo amin'ny sehatra ny fiarovana sy ny fandriampahalemana eo ihany koa ny fanohanana any Ukraine izay nisongadina izany nandritra ny matso miaramila ho an'ity fankalazana fety-pirenena Frantsa ity dia enina arivo eo mahery eo ireo miaramila nandray anjara tamin'izay matso izay nankalaza izany tsika teto Madagasikara izay natanterahana teny ivandry tao amin'ny résidence de France teny ivandry teny izay nanasana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no vaovao masaka nafaka natolotra tamin'ny tsianio ity mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny rapitso indray ny tenako veloma tompoko lasy tompoko vavy.